Falmerabantsika rehetra indray manaraka ny fandarana tolotra sy tinady eto amin'ny televiziona malagasy. Asaiko ianareo anaraka ny fandarana amin'ity anio ity. Hoentiko andeha hitsidika ny Russie ianareo amin'ireo zanam-pandarana telo ho arahantsika ato anatin'ny fandarana. Any amin'ny zanam-pandarana fahatelo dia andeha hijery ny tanjaka ara-toekareny Russie tsika. Ny zanam-pandarana faharoa dia andeha hitsidika ireo toeram-pizahatany izay mahasarika mpizahatany maro any an-toerana. Fa mialohan'izay dia andelo ho tantaraiko aminareo inona no antony nandehanako tany Russie nitondrana izany voandalana izany. Araka nefa nalefa tamintsika teto anatin'ny tolotra sy tinady dia nisy ny fifananana fanadihadiana ny karakaray African Union of Broadcasting tamin'ny taona 2024 nandray anjara ny ekipa ny tolotra sy tinady ary ny bata fandresena tao anatin'izany. 250 mianada izahay no avy amin'ny firenena afrikana nandresy tao anatin'izany fifananana fanadihadiana izany ary samy nahazo ny loka fitsidiana any Russie nandritra ny herinandro tamin'ny iray volana tahaka izao. Ary izay no voandalana hoentina amintsika ato anatin'ny fandaharana tolotra sy tinady. Inona ozy nareo no nataonay tany an-toerana niofany izahay nanamafisana ny atraikefa amin'izany resaka hoe famokarana sy asa fanaovan-gazety izany. Nisy ihany koa ny fitsidiana izay natao maro samihafa ary isan'ny tsidihana tao anatin'izany ny fahita lafim-pirenena Russia Today. Anbohantsika ny fandaharana ary dia andeha hoentina aminareo ity fanadihadiana nataon'ny Russia Today ity mahakasika izay fitsidiana nataonay 250 mianada tao amin'ny fahita lafim-pirenena izay. Les journalistes de 9 pays africains, dont la Tunisie, le Sénégal, Madagascar, le Cameroun, l'Algérie et d'autres, se sont rendus en Russie pour une formation intensive de 2 jours au sein de la chaîne RT. Un projet conjoint de RT Africa qui a organisé le déplacement des journalistes et RT Academy, responsable du programme éducatif. Une douzaine de journalistes unis non seulement par leur passion du métier, mais aussi par leur professionnalisme. Ils sont tous les lauréats de l'African Union of Broadcasting Awards 2025, dont le but est de mettre en lumière l'excellence du journalisme de la radiodiffusion africaine. Pendant 2 jours, les journalistes africains ont visité les studios, les newsrooms de RT et ont fait connaissance avec les présentateurs et correspondants de RT. Je remercie déjà RT pour l'opportunité de visiter cette chaîne. Et ça me permet de toucher du doigt les réalités du travail ici, de voir comment les professionnels du secteur de médias se déploient au niveau de la RT, de toucher du doigt également la plateforme technique. Je me rends compte que c'est très très avancé et c'est une équipe formidable, une équipe qui est au service de l'information. À travers un équipement, nous avons pu quand même visiter les différents locaux avec des infrastructures ou même des moyens de dernière génération. Nous avons vu des plateaux avec des caméras robots qui montrent un peu que cet investissement a permis à RT d'émettre partout à travers le monde, même s'il y a certaines zones où quand même il y a certaines restrictions, mais vous avez quand même pu prendre ces restrictions et les transformer en opportunités parce que ça vous a permis encore de rebondir davantage pour rayonner au niveau international. Chaîne RT, je suis vraiment impressionnée à part le professionnalisme des agents de la RT et de la performance des matériels qui sont ici. On a également pu voir le coulisses de cette grande télévision internationale et notamment on a pu voir aujourd'hui comment vous... la grande journaliste Vaganova, vous avez procédé à l'interview de notre président, le président Ndjenirin, qui préfère garder la langue maternelle quand il donne des interviews, même avec la presse internationale. Et oui, j'ai eu l'immense privilège d'être un des reporters qui a pu partager son expérience professionnelle avec nos homologues africains. Car ce sont des professionnels dans leur domaine, notre échange d'expérience a été très utile pour tout le monde. La majorité des orateurs sont mes collègues de RT en français, dont la directrice Natalia Lebedeva, ainsi que les rédacteurs, les producteurs et les présentateurs. Chaque journaliste africain a pu en tirer quelque chose d'utile. J'ai eu la chance de rencontrer un correspondant qui est toujours en première ligne. Il nous a fait part de son expérience de reportage en zone de conflit et de guerre. Nous avons beaucoup appris, car dans la région du nord-ouest du Cameroun, nous avons un conflit. Il s'agit plutôt de troubles sociaux, pas vraiment d'une guerre, mais de troubles, et nous nous rendons
sont aussi sur le terrain pour couvrir les fusillades et les conséquences de la crise. J'ai donc beaucoup appris. Le journalisme est le même partout. Nous avons la même déontologie, mais je vois ici une approche plus poussée, car il s'agit ici d'une chaîne internationale. L'une des discussions que nous avons eues avec le responsable du montage vidéo portait sur l'évolution du secteur des médias, sur la manière dont les histoires sont racontées aujourd'hui. Ce sont des choses dont nous avons plus ou moins conscience, mais qui ne sont pas toujours explicitement formulées. Je dirais donc que, lorsque nous avons échangé avec lui hier, lors de la session, cela a été une véritable prise de conscience. Il s'agit en réalité d'une évolution globale. Je ne dirais pas un phénomène, mais plutôt un changement à l'échelle mondiale dans la manière dont les médias évoluent. Échanger sur ces expériences, discuter des questions intéressantes et se partager des astuces du métier. Voici les résultats de cette formation intensive de 2 jours au sein de la chaîne RT pour les lauréats de l'African Union of Broadcasting Awards 2025. Daria Vaganova pour RT en français depuis Moscou. Dia izay no mahakasika ny fitsidiana sy fiofanana natao tao amin'ny Russia today iny fa ny fitsidiana tahaka ireny moa dia fanararoatra ihany koa tsangatsanganana sy hitetezana ireo toeram-pizahatany maro any amin'ilay firenena. Ho an'ny Russie manokana dia tena hain'izy ireo ny namadika ny tantaram-pirenena, ny atrehan'izy ireo ny ady lehibe ho lasa vakoka hisintomana mpizahatany maro be ny toeram-pitsangatsanganana izay notsidianay nandritra ity fitsidiana tany Russie ity. Ary oza raika amintsika ato anatin'ity fanadihadiana ity. Moscou renivohitra Russia, tanàn-dehibe ngeza indrindra eran-tany sady manan-tantara. Mirefy 2.7 kilometatra tora-droa ny velaran-taniny, izany hoe ampitomboana avo 30 eny amin'ny Antananarivo. Maheriny 2.7 tapitrisa ny mponina eto Moscou ary izy no fohy be ny politika, ny toe-karena ary ny kolontsainy Russia. Ny zavatra tena mahavariana dia ny fomba nanaovan'ny tantara ho lasa hery enti mampandroso ny firenena. Ny fahatsiarovana ny ady dia lasa ampahany amin'ny maha izy na identité any Moscou. Marobe ny tsangam-bato sy ny tranom-bakoka ampiratiana ny tantara ny ady lehibe natrehan'ny Russia. Mahasarika mpizahatany avy any ivelany sy avy any amin'ny faritra miisa 20 tapitrisa latsaka kely isan-taona ireo. Ny foto-drafitrasa eto Moscou dia lehibe sy voakarakara tsara, arabe malalaka, mahazaka fiara 4 mifanitsy na ilay antsointsika hoe 4 voies. Ny trano iray dia goavana sy mirindra na ny fipetrany na ny lokony. Ny trano eto dia vita amin'ny biriky miloko volontany na miloko fotsy na beige na mavo matsatso ary manodidina ireo loko tsy marevaka mihitsy ireo ny lokon'ny trano rehetra eto Moscou. Ny endriny sy ny haingony indray moa dia tsy miala lavitra amin'ireo trano manan-tantara, hitazomana ilay maha-izin'ny tanàna ara-tantara na ilay identité historique tamin'ny hatrehana ny ady. Na dia ny famantarana ireo fivarotana na ny enseigne azy dia voafehy amin'ny fitsipika entitra, tsy misy manao soratra lehibe sy maro loko fa saika voafehy hitovy ny habe sy ny fomba fanoratra azy ka manome endrika milamina sy mirindra ny tanàna. Isan'ireo tanàna tena mihaja i Moscou. Ny mponina eto ihany koa dia mihaja tahaka izay, mitafy tsotra sy mihaja, mahakarakara vatana sy mahakarakara tarehy ihany koa izy ireo ary manaja ny lova ara-panabeazana avy amin'ny razana. Isan'ny toerana manan-tantara notsidianay ny Kremlin, fohy be ny tantara sy ny politika eto Russia. Lampa-panjakana lehibe indrindra eran-tany ny Kremlin, mahatratra hatramin'ny 7.0 metatra ny ahavon'ny tamboho mena, vita amin'ny biriky mamefy ny Kremlin ary 4.5 metatra ny ateviny. Natsangana nanomboka tamin'ny taonjato fa 410 ka hatramin'ny fa 7.0 ny Kremlin ary mandraka ankehitriny dia toeram-ponenana sy toeram-piasan'ny filoha Rosiana Vladimir Poutine.
Mifanelan'ny Kremlin eto ny kianja mena na ny place rouge niorina tamin'ny taonjato fahadimy ambin'ny folo izy ity mirefy 370 metatra ny halavany ary 70 metatra kosa ny zakany. Eto no misy ny katedraly Saint Basile sy ny mausolée na ny fasana ilevena ny Lénine. Eto ihany koa ny tranom-bakoka momba ny tantaran'ny Russie ary ny fivarotana malaza ny GUM. Ity place rouge ity dia voasoratra ho vakoka maneran-tany ao amin'ny UNESCO. Ohatrany hoe tsy teto Moscou ianao raha tsy nandalo sy tsy naka sary teto amin'ny Kremlin sy teto amin'ny place rouge. Toerana nahavariana notsidiana ihany koa ny tranom-bakoka momba ny cosmonautique na ny musée des cosmonautiques nosokafana tamin'ny taona 1970 eo ambanin'ny tsangam-bato conquérant de l'espace izay endrika sambon-danitra mirefy 100 metatra. Aranty ato ny tantaran'ny Yuri Gagarin, ilay cosmonaute russiane nandeha voalohany tany amin'ny espace. Eto no ahitana ny fitafiana tany am-boalohany, ny modelina sambon-danitra nampiasaina tamin'izany fotoana ary ny fitaovana nampiasan'ny Rosiana tamin'ny fandalovana voalohany tany amin'ny habakabaka sy ny fiainan'izy ireo nandritra ny dia. Hita eto ihany koa ny karazana sambon-danitra kely nametrahana ireo alika nalefa voalohany nanaovana andrana tany amin'ny espace. Raha vidinina, Moscou dia tanàna mampifandray ny lova ara-tantara sy ny fandrosoana moderna. Raha ny hitantsika tao anaty fanadihadiana dia firenena tena mandroso i Russia ary isan'ny tena hoe mampiavaka an'izany firenena izany raha ny hitan'ny maso dia ny fanarahana lalàna, fanarahana fitsipika izay apetraky ny mpitondra ho an'ireo vahoaka ary samy manaraka izany ny mponina rehetra ao Russia ao. Raha tsy ilaza sationany fotsiny ohatra dia ny fiampitana arabe tahaka ireny any amin'ny tany mandroso rehetra ireny na tsy misy fiara mandeha aza eo amin'ny arabe ka mbola tsy anjara ny mpandeha tongotra no mandeha dia tsy misy mandeha ny olona rehetra fa miandry an'ilay jiro kely mandeha fa ny mpandeha tongotra zay vao mandeha. Mendrika laintahaka ho antsika eto Madagasikara izany satria isan'ny lakile ny fandrosoana ny fanarahana ny fitsipika na any ampianarana na any ampiasana na eny an-dalambe na ao an-tokantrano na aiza misy anao. Rehefa misy ny fitsipika apetraka dia isan'ny mitondra makany amin'ny fampandrosoana ny fanarahana izany fitsipika izay apetraka izany. Efa miresaka an'izay hoe fandrosoana izay ihany tsika dia firenena isan'ny tena matanjaka ara-toekarena indrindra i Russia no ny fananany ireo arena voajanahary maro samihafa ary izay indrindra no entiko anareo atao anatin'ity fanadihadiana ity anehoana ny tanjaka ara-toekaren'ny Russia. Tanan-dehibe faharoa ahitana miliardaire apetsaka indrindra eran-tany i Moscou. Aorian'ny États-Unis sy Arabia Saoudite dia firenena fahatelo mpamokatra solika ihany koa izy. Mamokatra ny folo ka hatramin'ny 1,7 solika ampiasaina maneran-tany, izany hoe 10 tapitrisa barila isan'andro. Efa tompon'ny trano onenany ny 2,7 ny ankohonana eto Russia. Ireo taremarika ireo no entiko hisarihana ny sainao sy anehoana ny tanjaka ara-toekareny i Russia. Mpamokatra gazy tsy azo idovirana ihany koa i Russia, mpamatsy ny ampahany maro amin'ny Eropa. Eo amin'ny sehatra ny fambolena dia loha laharana eran-tany amin'ny famokarana varimbazaha ihany koa i Russia, entina hamahanana olona amanatapitrisany maneran-tany izany. Manana ny toerany amin'ny famokarana metaly sy mineraly ihany koa ity firenena tantanan' Vladimir Poutine ity. Mamokatra vy 70 tapitrisa taona isan-taona izy. Ampiasain'izy ireo ananganana sy ampivoarana ireo foto-drafitrasa ny 5,5 taona amin'izany vy izany. Entina ananganana ireo boldina moderna maro, anamboarana milina famokarana sy ny sisa.
laharana fahatelo amin'ny famokarana vy eran-tany i Russie. Laharana voalohany kosa i Inde mamokatra vy 700 taona isan-taona ary Japon 100 taona isan-taona. Manana aluminium ihany koa i Russie. Ao anatin'ireo firenena telo voalohany amin'io sehatra io izy satria mamokatra aluminium 4 tapitrisa taona isan-taona amin'ny alalan'ny orinasa Rusol. Manana ny toerany ihany koa izy amin'ny famokarana nickel sy palladium. Eo amin'ny sehatry ny varitra tantanana rosianina ny 900 n'ireo orinasa mpamokatra eto Russie. Efa miroborobo be aty an-toerana ny varitra anabaka na ny e-commerce. Eto Moscou City ny ivotoeran'ny business rehetra eto Moscou ahitana ireo trano avo be sy moderna milahatra. Hiteto ireo banky lehibe, ny birao fohy be n'ireo orinasa andrarezina eto Russie. Nanangana fomba fandoavam-bola efa mifaninana amin'ny Visa sy ny Mastercard ihany koa i Russie tamin'ny taona 2014. Efa olona 700 tapitrisa izao no mampiasa ny karatra Mir hatrany Turquie sy Chine. Marina moa fa tsy misy mandeha eto Russie ireo karatra fandoavam-bola iraisam-pirenena rehetra. Araka ny efa fantatsika dia voasazy ny tandrefana i Russie tamin'ny taona 2012 ary voafetra ny fifandraisana ara-baritra amin'ireo firenena Europeana nanomboka teo. Paikady noraisin'ny Kremlin ny fitodiana kokoa amin'ny Asia. Chine sy Inde araka izany amin'izao fotoana izao no tena mpandray ny solika sy ny entana ary ny medaly avy eto Russie. Ankoatra ireo moa dia efa mihitatra amin'ireo firenena maro hafa ihany koa i Russie amin'izao fotoana izao toa ny Afrika. Efa maro ny fifandraisana ara-baritra sy ara-miaramila. Eo ihany koa i Amerika Latine sy ireo firenena Aziatika hafa toa ny Iran, Turquie, Arménie sy sisa. Dia izay ny mahakasika ny fanadihadiana momba ny toe-karena ao Russie iny. Hitantsika tao anaty fanadihadiana fa firenena tena efa mandroso i Russia ary tena hoe manana ny tanjaka raha toe-karena no ireo arena voajanahary ao anaty ananana izany firenena izany, ny pétrole, ny gaz, ny aluminium, ny vy sy ny sisa mamokatra izany rehetra izany izy ary mitondra vola be ho an'ny firenena izy ireo. Isan'ny sakana kely ho an'ny fandrosoan'ny toe-karena izy ireo nefa ny ady satria lasa mipampisazy i Russie amin'izao fotoana izao amin'ireo firenena vitsivitsy maneran-tany ary lasa voafetra izany ny fifandraisana ara-baritra izay ataony Russie any ivelany noho izay sazy izay lanjainy izy ireo izay. Ain'izy ireo nefa ny mamadika izany ho opportunité araka ny teny vahiny ary izy ireo ihany no miezaka miohatra mampandroso sy mameno ny filana izay lasa voasakana tao anatin'izany sazy izay babeny izy ireo izany. Tapitra ny fandarantsika inona fanahalianantsika rehetra ny fanadihadiana mahakasika ny Russie tamin'ity androany ity. Mametraka ny veloma mandra-piona mandra-pitafa ho amin'ny herina ny toy izao indray ato anatin'ny tolotra sy tinady hatrany. Aza misaraka amin'ny televiziona malagasy.